Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 4 septambra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 7 septambra 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana amin'ny haavon'ny alin-drano fa na izany ary dia entanina isika mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana malefaka miatoato avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 30 kilometatra isan'ora ny avaratra Sambava, Anonjaben'ny-dranomasina, Avon'ny Onja 1,9 hatramin'ny 2,4 metatra. Kapesta hatrany Manoro, anorana malefaka miatoato avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora izany indraindray, iovaova ny any atsimon'ny Toamasina ka ho 9 kilometatra isan'ora amin'ny fahafaran'ny fe-potoana. Anonjaben'ny-dranomasina, Avon'ny Onja 1,4 hatramin'ny 2,2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro, Andrahoana Vitsy ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 4,20 kilometatra isan'ora ny atsimon'ny Farafangana. Anonjaben'ny-dranomasina, Avon'ny Onja 1,4 metatra, hahatratra 2,3 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap-Sainte-Marie, Ibalikan'ny Masoandro ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 4,20 hatramin'ny 5,10 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Taolagnaro. Ia malefaka izany ka ho 30 kilometatra isan'ora, hahatratra 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora kosa ny any Ankafa. Anonjaben'ny-dranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2,10 metatra, isan'irany aton'ny tolakandro avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap-Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, Ibalikan'ny Masoandro ho avy atsimon'ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora, itombo miandalana izany ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny Mpanonja na Anonjaben'ny-dranomasina, Avon'ny Onja 1,4 hatramin'ny 2,3 metatra. Cap-Saint-Vincent hatrany Cap-Saint-André, Ibalikan'ny Masoandro ho avy Atsinanana ka ho 9,10 kilometatra isan'ora, iovaova avy eo ka ho 9 kilometatra isan'ora, ary itsoka avy atsimo amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9,10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny Mpanonja-dranomasina, Avon'ny Onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap-Saint-André hatrany Analalava, Andrahoana Vitsy na Ibalikan'ny Masoandro ho avy atsimo Atsinanana andrivotra indrindrany maraina ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora amin'ny manodidina ny Mahajanga, hahatratra 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora kosa ny any Ankafa. Ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny Mpanonja-ranomasina, Avon'ny Onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, anorana tandrifin-drahona amin'ny manodidina ny Nosy Be ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9,10 hatramin'ny 7,30 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny tendrony avaratra, iovaova kosa ny any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny Mpanonja-ranomasina, Avon'ny Onja ho latsaky ny 2 metatra.